Ramjoro manoloana anareo ray aman-dreny lehiben'ny firenena izahay avy ato amin'ny CEM na ny fiangonam-ben'ny fiangonana Zandriny miorina eto Madagasikara. Mijoro eto izahay no zao asaramanitra sy taona vaovao izay nomen'Andriamanitra antsika izao, ka dia miaraba anareo mivady filoham-pirenena izahay tompoko, satria nomen'Andriamanitra tombonandro ianareo avelomana hiaina na retsehana, ary nomen'Andriamanitra ty taona vaovao 2022 ity izay ambara avy hatrany fa taona tsara indrindra amin'ny finoana no ilazana izany, taona tsara indrindra ho anareo mivady, ho an'ny firenentsika, ho an'izao malagasy izay misy antsika izao. Manaraka izany mitsodrano anareo izahay ary mivavaka mba avita be lavitra, tena lavitra mihoatra no izay vita anareo hatramin'izay izahay. Ny olona tsy tia na ny olona mpialina no tsy mahita ny zavatra vitanareo, ary tsy hoe tsy mahita fotsiny fa miny, tena miny tsy mahita, satria izay moa ny toerana misy azy hoe tsy tia mialina. Fa raha izahay rehetra reto kosa dia tena resy lahatra ary babo fonay, fa raha misy filoham-pirenena mba nanao ezaka, tena ezaka faratapona anasoavana vahoaka, dia nisan'izany ianareo mivady izay manoloana anay eto. Mitsodrano anareo ihany koa izahay ary mivavaka mba ho tahian'Andriamanitra be ianareo amin'ity taona 2022 dia avintsika ity, ary mandritry ny mandahanareo mihitsy azy mba ho tahiana sy ho arovana ianareo manoloana ny aratsipanan'ny olombelona sasany, manoloana ny akasiparana izay kendrikendren'ny sasany ihany koa, mba hoe ho aminareo ny fiarovan'Andriamanitra mandritra zao mandaha zao, ary ivoaka ho mpandresy tokoa ianareo indrindrindrindra amin'ity taona dia avintsika ity. Tsarovy fa raha tsy nandalo an'ireny zavatra sarotra ireny Josefa dia tsy tonga mpanapaka ny Egypta mihitsy izy, ary tsy afaka namatsy an Jakoba sy ireo taranaka Jakoba rehetra. Dia nandalo ny taona 422 iny isika, azo azaina hoe nisy ady mahafinaritra natao, lasa izy iny. Fa manitsika ny taona 522 izay nambarako teo hoe ahitantsika fandresana mihezinezina, tena mihezinezina, tsy takatra ny saina ho tanteraka amin'ity firenena malagasy misy antsika ity izany. Marobe mihitsy ny zavatra efa nasehonareo araka nambarako tery aloha vitanareo, santonany fotsiny ny ataoko hoe ny lalana izay maro vitanareo efa tsy vitan'ny hafa, anisan'izany ny lalana Ambilobe Vohimary izay ny tenako izao no vezivezy matetika amin'ny lalana iny rehefa manokatra fiangonana amin'ny faritra Sava iny izahay. Tsy resany intsony ny reo sekoly EPP, CEG, lycée izay voatsanganareo, tsisy nahatsangana izany ny olona. Amin'ny karaza tsy voatanisa intsony na ny hôpitaly, ny CSB2 vitanareo. Izay no mahatonga amin'ny teny hoe ny tsy tia sy ny mpialina no miny tsy tia hita, fa raha izahay mpanompon'Andriamanitra reto sy ny fiangonana tandremanay ary ny vahoaka malagasy ray manontolo mihitsy azy dia tsorona eto anaty anareo Andriamatoa mivady, fa tena mahita ny olona, tena mahita ny olona, ary ny rarian'ny olona dia natonga anareo ela velona tokoa amin'izao fitantanana ny firenena malagasy misy antsika izao. Manaraka izany sambatra be mihitsy izahay manana filoham-pirenena tia an'Andriamanitra, tia fivavahana, tia anay. Filotaona moa no efa nisinay teto Madagasikara, raha tahaka zao 40 taona no nitandremako fiangonana, fa
tsy mbola nitsaka an'ity lapapanjakany ity izahay tao anatin'ny fitondrana izay nataon'ny filoha-pirenena teo aloha fa tamin'ny andro natokavanareo amin'izao fitantanany firenentsika izao mbola fo ny tetezamita ary no nitoeranisanareo tamin'izany dia fa tafitra tamin'izao lapapanjakan'izao zahay ary malaka ankehitriny ka dia misaotra makasitraka tena sambatra zay manana anareo ary tena mivavaka amin'ny fonay zahay mba tena ho tantanin'Andriamanitra ianareo. Ny teniko farany dia misy teny soratra masina izay nampitoren'Andriamanitra an'Isaia mpaminany hoy izy: aza matahotra tompoko, aza matahotra fa momba anareo vady aho, aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra reo. Ary mbola mitoy ihany le teny: izao Jehovah-Andriamanitra reo no mitantana anareo amin'ny tanakavanany famarinana ka aza matahotra, aza manahy. Dia mbola nyteny ihany koa ny Isaia mpaminany fa ny fidina rehetra voaforo namelezana anareo possible isy zany tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy, ary zavatra ratsy rehetra ka izay vavalo omelezana anareo araka mivolaza amin'ny Isaia mpaminany ihany dia andamoka tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ho tanteraka indrindra zany a tompoko lasy tompoko vavy falibe zahay mankasitraka indrindra. Ny farany ngamany dia omiko any Paster Jocelyn ny vavaka izay atao anareo ka dia atotranao tompoko. Saotra indrindra Pasteur Adolphe, miaraba anareo raha aman-dreny tratra ny Asaramanitra natratra ny taona nampatratrarina ny taona 524 tsika menakavy. Melohan'ny vavahana dia fifaliana ho anay tompoko miaraba anareo. Miaraba satria manana ray aman-dreny tena endry omen'Andriamanitra fahasoavana. Miaraba anareo ihany koa satria tsy adino Andriamatoa filoha mivady ny fahazahoana ny larana voalohany tamin'ny faiza mitantana ny resantsika atao ambadibadika atao tena reharehanay zany tompoko ka tonga eto zay iaraba anareo amin'izany. Marika zany Andriamatoa filoha mivady ao anatin'izany dia isy fanomezana kely zay voatotra anareo mivady kanefa mamela mba metraka tsindry-peo kely. Andriamatoa filoha ve no nahazo ny voalohany tamin'ny faiza mitantana? Tsy maintsy nisy vehivavy tsara teo akaiky, ary ny vehivavy tsara nitondra vokatra tsara. Saotra indrindra Ramatoa Première Dame satria tsisy lehilahy tena tafajoro raha tsy misy vehivavy tena mafy be eo akaiky. Profon'izany tompoko misy fanomezana kely ho anareo mivady ho an'ny ankonana ray manontolo mba raha mba azo atao dia mba hosokafana kely le izy satria eno azy ny sary aloha voalohany ary ny faharoa ny soratra dia ny hoe famille président Andry Nirina Rajoelina plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, par celui qui vous aime et par celui qui vous aimera, qui vous choisit. Itanareo Andriamanitra misy ny ady mais vous êtes déjà plus que vainqueur amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Dia reny koa miboky fanohanana ary efa mipetraka moa ny soratra volamena manoatra ny mpandresinareo tompoko miaraka amin'i Jesosy Kristy tsika. Misy ny ady, misy mantsy ny fandresena ordinaire fa misy ny fandresena hoe plus que vainqueur, et vous êtes plus que vainqueur, et avec vous Madagascar sera plus que vainqueur. Amen. Ivavakantsika tompoko. Andriamanitra tompon'ny lanitra sy ny tany nametraka ny fanorenana mamaritra ny tantara rehetra rehefa fantatrao zao sekondy zao azy. Misaotra ny amin'reto filoham-pirenena malagasy no vidinao, ny tendrenao, no faritanao sy nosoratanao fa manotranao ny mpandresy. Miditra taona vaovao zay ry tompo mangatak'izay ho an'izy mivady reto mivavaka manokana mba hipetraka amin'izy ireo ny tananao, ny fanombanao, ny fiarovanao, ny fanohananao, ny fampahirezanao. Manona vavaka manokana ho an'ny Ramatoa
première dame tompo satria miankina amin'izany reny izany ny fanohanana an'izao filoza tena mikely iaina izao omeo ny herinao manokana ramatoa miala rajoela omeo ny herinao manokana fo saina fana vatana ny tena ny aina izy mianakavy omeo fahendrena ihany ko andriamatoa filoham-pirenena ary izy mivady sy ny gouvernemanta sy ny mpiara miasa rehetra ity ny taona tsara indrindra nomboana ho zavatra mahafinaritra ho an'izao firenena malagasy zao amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo sika rehetra nao hoe misaotra indrindra tompoko. Ny voalohanteny aloha dia tena ampifaliana sy ampitiavana tanteraka no andraisana mivady anareo mpitarika sy mpitondra fiangonana amin'izao fiandohan'ny taona izao ary misaotra sy makatelina voalohany indrindra aloha amin'ny teny firarintsoa fa indrindra ny fitondranam-bavaka ny fakahirezana izay mifono tao anatin'ny teny sy ny vavaka izay natolotra reo teo ary misaotra makasitraka amin'ny fanomezana izay nomenareo. Misy karazana vahoaka anankiroa eto Madagasikara dia ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny ankapobeny izay anisan'ny manabe sy mitaiza azy ireo ianareo ary ny vahoaka malagasy tsy vaky folo ny vahoaka iray manontolo izay asoavina sy indrindra ihany koa jerevana ny fomba izay anatsarana ny varim-piainana ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny. Mahafaly anay mandray anareo satria anisan'ny mamolavola mitondra amin'ny lalana tokony ho izorana amin'ny vahoakan'Andriamanitra ianareo amin'ny fiangonana misy anareo tsirairay avy ary izay no isoranay ianareo izay ao anatin'ny fikambanany fivondronan'ireo fiangonana zandro no ianareo teo tonga maneho ny firarintsoa no mifatongavana izao taona vaovao zao. Zava-dehibe tokoa no ny fampitondram-bavaka na io amin'ny fianakaviana na io amin'ny indrindra ho an'ny firenena ka manana adidy sy andraikitra ho an'izany tsika tsirairay avy satria ny mamolavola ny vahoaka tsy mora ary mitatana ny firenena sy mitondra n'ilay zavatra andrasana na eo anivon'ny fiangonana ary miandry zavatra be dia be koa ny izay olona eo anivon'ny fiangonana tsirairay avy fa maika moa zany ka ny vahoaka malagasy iray manontolo. Ny zavatra tiako hozaraina aminareo dia ilaina tokoa mitondram-bavaka ny ty firenena ity ary ny fivavahana io tsy misy anavahana fa izay mino an' Jesosy Kristy tompo dia amiko mitovy daholy tsy misy zokony tsy misy zandrana ary izay no niarahako ny asa hatraminareo hatramin'ny voalohany fa tsy voazao kory ary izay no angatahako aminareo rehefa misy fotoan-tsarotra dia mangataka aminareo mba hoeto am-bavaka ny zavatra toy izao mba hoeto am-bavaka ny zavatra toy izao satria ny vavaka ny maro no matakatra ny lanitra ary izay zavatra izay no ao anatin'ny firenena satria firenena iaraha-mitatana firenena iaraha-manana iombonana ity firenena malagasy ity na dia betsaka azany araka ny tenenin'ny pasteur atao hoe amin'ny fiainana andavanandro na olona farak'izay kely azy dia misy foana ny manenjika sy manakina na ianareo pasteur koa azy misy koa manakina sy manenjika ianareo fa zao Andriamanitra no mahafantatra ny ao am-pontsika ary izay no tenenay mibady hoe Andriamanitra no mahafantatra ny ato am-ponay ny tiavanay anyty firenena sy ty Madagasikara ity sy ny fikasanay anavitra ny vahoaka malagasy tsy afaka hitsarana velatsy ny fitiavan-tanindrazana tsy afaka hitsarambelatsy ny zany hoe eo anatren'Andriamanitra ny finiavana tianao atao eto amin'ity firenena ity ka izay no isorana sy akatelemana anareo ary indrindra ny teneninareo tao hoe ity taona vaovao ity amiko dia manamarika zavatra anankiroa lehibe anankitelo mihitsy moa zany. Ny voalohany dia akotrany hoe fankalazana ny 520 taona ny niverenan'ny fahaleovantena dia zah resy lahatra fa fotoana ihany koa tena ahafahantsika manatanteraka amin'ny fanamby lehibe izay apetraka eto amin'ny firenena amin'ny lafiny rehetrarehetra
tsy vita mora ny manarina ny fireneny zany a ary raha ohatra ka nytotanisa moa ny resahana raha tamin'ny taona 2019 no nandraisako ny tandranako ny fireneny tamin'ny mandat voalohany a dia 3,2% taux de croissance teto Madagasikara. Zao tsika efa tafiakatra 4,4%. Midika zany fa misy ezaka be eo, misy ezaka be vita zany to fandrosoana. Ekena fa mbola maro amin'ny malagasy nefa nomena ao anatin'ny fahantrana. Dia io moa ny teneniko hoe mora foana ny manome tsiny fa anisan'ny teneniko tamin'ny fahitalavitra omaly hoe ny zavatra anankiray ary tiako zaraina aminareo nahavaky voa tamin'ny nandeha tany atsimo tamin'ireny androny kere reny dia tao anatin'ny centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale dia nisy ramatoa anankiray ny zanany a tratran'ny tsy fanjari-tsakafo tena hoe aigu na malnutrition aigu tena efa satria efa tena tsy ampy sakafo tsisy rano a dia nitsaboana atao dia le zanany a marary matory eo ambony fandrinany hôpitaly izy a mampinono ny zanany anankiray nefa fa tsisy nono amin'io jarevanao tsisy nono zany le hoan'le zaza tsony ny anankiray zaza anankiray nefa mbola vombinina eo akaiky ny zaza anankiray matory amin'ny tany a ary ny zaza anankiroa matory any amin'ny bebe a fahantrana miteraka fahantrana zany le izy dia miezaka tsy kivy fa ozy za hoe ataoko ny fomba rehetrarehetra zay anavotana n'izay azo avotana ny fantanina mipetraka satria mora foana ny manome tsiny nisy boky zay nomenareo ana dia nivakiko soma tsara le izy tao anatin'le hoe fanondron'ilay mpiapanga tena nivakiko hatramin'ny farany le boky afaka ampitainareo any amin'ny daga le izy satria nampianatra na zavatra be deaibe koa le izy ny tiako lazaina ary ny anoizako an'izay dia ny hoe mametra-panontaniana hoe le fahantran'le fianakaviana io ny ray mpianakaviana zay tsy naiky fa mbola niteraka foana zany nefa le raha matoa tsy miasa tsy zarizary ny fahasalamana tsy zarizary ny fampianarana dia mametra-panontaniana tsika hoe mora foana manome tsiny fa iza re zany no diso le ray mpianakaviana nametraka zazabetsaka atao amin'le ramatovy sa le chef fokotany sa ny filoha-pirenena fanontaniana mba tiako apetraka satria zay le boky nyvakiko hoe ny fitaovam-piadiana mahery vaika ampiasain'ny satana dia le hoe fanondro ny fampiangana le fampiangana ny olona zay tsy micorrespondre an'le olona akory ny fampiangana mety atao azy amin'le toetrany io dia nivakiko tao anatin'le boky moa ny hoe voateny tao ny tantaran'ny Mosesy hoe Mosesy nanana bonne volonté andeha akan'ireo zanak'Israely andeha hoe hipita ho any amin'ny terre promise fa mifonomonomana no zavatra nateraka izay teny an-dalana efa maninona zay no entinao aty aloana ihany maty tany Egypte aty tsisy fasana fa aloanay nisy fasana tany aty tsisy rano sotroina fa tany zay nisy rano sotroina aty ny bibinay tsisy rano sotroina fa tany zay mba nisy an'izany aloanay tany ihany dia mivakiko ihany le boky ny toy any dia ny hoe tao anatin'le izy dia niteny zany Andriamanitra hoe makanaisy ianao amin'le vatolampy dia domindro ny vato izy dia hivoaka ny rano dia zay ny zavatra nataon'ny Mosesy zany dia domy le izy dia nivoaka ny rano dia teo vao nisotro rano daholo ny olona rehetrarehetra zany dia rehefa nisotro rano ny olona rehetrarehetra dia niteny amin'izay zany hoe ahoana amin'izay ary le tany aiza le tany ampanantenanao anay dia ozy izy Andriamanitra hoe tsy tiako ny fimonomonomana ary tsy tiako ny olona mitodika fa tsy ho tonga any amin'ny tany zay ampanantenako nareo zany tsaritsarina zavatra zany zany no mahatonga saina be amin'ny zavatra misy ankehitriny satria no hoe ny fitobediana ampiasaina mahery vaika indrindra dia ny fampiangany ny olona anao zay mety olona mety ho akaiky anao zany ka zay ny teneniko fa zao ngamba ny zavatra tiako amaranana anazy hoe tsika manam-pinoana ary misaotra anareo mitondra mbavaka
fa Andriamanitra mahafantatra ny atao-pona mivady. Andriamanitra mahafantatra ny atao-poko ny faniriana sy ny fikasana tiana ho atao eto amin'ity firenena ity. Ary izay indrindra no tsy hanavahana, tsy haniliana, tsy hanavakavahana ny olona rehetra. Ary izay ny teneniko hoe lalana iray ihany rehefa tonga ny krismasy dia hoe tokony hoe inona nahatongavan'i Jesosy Kristy tompo tetỳ an-tany no tokony vetesina hoe amonjy ny olona rehetra izay tokony vonjena sy izay mino azy. Fa tsy ny contraire an'izay, satria ny mampalahelo ankehitriny dia misy tokoa fitondra fivavahana. Resaka Herôda ve no teneninao andro krismasy dia ohatrany mahatonga saina ihany le izy hoe dia teo zany le tamin'ny namaky an'ilay boky dia hoe izay le fitaovana ampiasain'ny ratsy dia mivoaka any amin'ireny olona akaiky ireny. Ary ny zavatra nitranga moa hoe nareo mahay lavitra noho iza amin'ny resaka baiboly fa za mba tia ihany koa mba mamakafaka sy mandinika hoe iza marina moa le hoe fampiaingana, iza marina moa no nitondra an'i Jesosy Kristy fa reo antoko-pivavahana matanjaka tamin'izany eny antoko-pinoana no nitondra an'i Jesosy Kristy. Ary nahatonga ny fampiangana iny hoe ianao no niteny hoe aza mandoa hetra any amin'ny kasara, niteny an'izany ve ilay hito an'i Jesosy Kristy, teny an'izany ve ianao. Ary izay no nahatonga anazy hoe izy no lasa voafantsika tamin'ny hazo fijaliana. Ary nieritreritry Satana hoe ho tapitra eo ny ady kay teo vao maika nytoy le izy satria Jesosy Kristy zao no deraina manerana an'izao tontolo zao. Ka izay indrindra no mba angatahako anareo ihany koa hoe ilaina mifampitondram-bavaka, ilaina mivavaka ho an'ny firenena, ilaina mivavaka ho an'ny malagasy iray manontolo. Fa za dia afaka miteny anareo hoe manana plan, manana vision, manana volonté politique, manana programme hoentina ampandroso an'ity firenena ity. Ary tsy hoe zany dia ho hitantsika eny taona sarotra ny manarina ny firenena, eny taona no nitondrako tena hoe tao anatin'ny fomba ahafahako mitondra ny firenena. Ary vao herintaona zao no mitomboka ny mandahako voalohany, herintaona fa mino aho fa afaka mandat faharoa, fa mino aho fa amin'ny mandrapatapitry ny mandat misy zavatra be dia be iova sy tranga eto amin'ity firenena. Eo anilanareo zay ary indrindra mivonona ny ara-iasa aminareo. Tsy misy fiatsaram-belatsaina. Vonona ny fanatrana, vonona ny fampiena, ary vonona ny fanometanana amin'ny zavatra rehetra izay tokony hifanampiana ao anatin'izay. Satria araka teneniko tao hoe vahoaka an'Andriamanitra ilaina aloha ny olona, ilaina ny olona mivavaka. Ary ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity dia tena combat spirituel. Combat spirituel goavana be. Ary misy zavatra moa ataona mivady amin'izao tsika miteny izao fa hoe efa niteneny mihitsy ny olona hoe mandra-pahavitany io zavatra hiderana an'Andriamanitra. Tena misy asany ratsy anozongozona sy ezaka ny anakivy ianao hoe tsy havitana an'izany zavatra rehetrarehetra any. Fa izay manam-pinoana ary miangaranareo ihany koa mba satria rehefa tsika rehetra miaraka mizotra, miaraka mandroso dia ao anatin'ny finoana dia ho vita soamatsara ny zavatra rehetrarehetra izay ho gasaina. Fa dia makasitraka, makately anareo tsirairay avy ary indrindra tena araka ny teneniko teo tena ao anatin'ny hafaliana no andraisanay anareo mivady amin'izao afetom-boan'ny taona izao dia engany mba ho taona zina, ho taona ny fambiazana ity taona ity. Ary indrindra ihany koa ho lavitry ny aretina nareo fa azo fahasalamana samy tsika ho tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra, indrindra mba ahafahantsika manatanteraka ny adidy sy alaikitra eo anivon'ny fiangonanareo tsirairay avy, eo anivon'ny tokantranonareo fa indrindra ihany koa miaraka mivavaka tsika mba hampandroso ny firenena, mba hiadana sonaritra ny vahoaka malagasy iray manontolo.